tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra desaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina, andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo, Pasteur Dyna. Dia ampifaliana lehibe indray no hiara-banantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka fandaharana eto amin'ity onjam-peo mamintsika ity. Finaritra indrindra izay miaraka aminao indray ankehitriny manolotra anao izao fandaharana tokantrano sy fiaraha-monina izao. Ary manasa anao mba hanaraka hatramin'ny farany fandaharana. Miditra sady amin'ny andro faha-efatra tsika amin'ny fiarahantsika amin'ny fandaharana tahaka izao. Feno fifaliana ny fonay satria inonay tokoa fa tena nahaliana anao ny fandaharantsika tamin'ity herinandro ity. Izay tsinona fa mahakasika indrindra ny amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, indrindra eo amin'ireny zanaka izay tsy tamana tao anatin'ny tokantrano ireny. Efa nisy zavatra maro samihafa fampiresahantsika nandritran'izay 3 andro izay. Fa andro azo antsika hiresaka zavatra somary tena mafimafy kokoa kanefa tena tranga misy eo amin'ny fiaraha-monina. Dia tsinona izany fa mahakasika ny Zaza tsy hita na nandositra na tena niala tao anatin'ny tokantrano. Tena misy tokoa mantsy izany ankehitriny. Rehefa mifamaly, miady na ny mety noho ny amin'ny zavatra misy ao anatin'ny tokantrano dia niala tao anatin'ny tokantranonao ny zanakao. Mety misy koa moa noho ny amin'ny resaka ditra trotro izao. Dia efa nijerentsika teo hoe lasa mipetraka any amin'ny namana, any amin'ny havana, mety ny tokantrano, mety tsy mody fa taraiky be vao tonga ao anatin'ny tokantrano. Fa androany indray izany izay nijerentsika dia ny hoe tsy hitanao mihitsy hoe aiza ny misy azy. Fantatrao fotsiny hoe mbola tsy maty izy, fa dia tsy fantatra hoe aiza eto ambonin'ny tany araka ny fitenenana. Raha izay ilay zavatra misy dia tena tapaka tanteraka izany ny fifandraisana teo aminareo, eo aminareo ray aman-dreny sy io zanakareo io. Ary dia tena tsy teherika anao tsony izy. Andefasanao mesazy tsy mamaly, atsonao tonga amin'ilay fiteny am-bolokeny ianao. Tediavinao ny fomba rehetrarehetra, tena hoe tsy tafiditra amin'ny tsony ianao. Raha izay ilay zavatra misy dia izao. Mijereva aloha olona anankiray izay fantatra hoe mbola afaka mifandray aminy. Raha misy izany dia tena mbola tsara satria mbola marika izany hoe mbola velona an'ilay zanakao. Dia mifandraisa amin'ny olona izay mifandray aminy mbola miresaka amin'io, mety olona namana io, mety olona tsy fantatrao akory ary. Fa ny olona no nitantara taminao hoe hitanao ilay zanakao ary ananina ary. Dia tsy mahafantatra tsara akory ary ilay olona inona dia mifandraisa aminy. Aza maika tonga dia andeha anatona azy. Fa mifandraisa amin'ny olona izay mba afaka miresaka amin'io, mba hanontaniana aloha hoe inona ny tena antony nahatonga azy niala anao, nandositra, tsy te hiherika anao, tsy te hifandray aminao intsony. Dia aza ty tonga dia manamary tena. Tsy voatery ho diso avy hatrany izy, tsy voatery ianao koa ny diso avy hatrany. Fa mety misy zavatra tsy mifankahazo fotsiny tao aminareo nahatonga ny hoe tapaka tanteraka ilay fifandraisana. Fa ny zavatra mety tena hampalahelo koa dia vokatry ny fandraisana ankizy zava-mahadomelina no mahatonga azy tena lasa nandositra ny ray aman-dreniny. Tsy zakany mantsy ilay tenitenenina lava momba n'io zava-mahadomelina io, dia io ohatra ny tena nahatonga azy nandositra izany zao tena tranganisy izany, dia lasa izy ny tokantrano. Satria aza foana ty foana ny tenitenenanareo anahy, dia lasa ary dia nitapahany tanteraka ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreniny. Dia aiza izy io izay nao miaraka mipetraka amin'ny namana izay miara-mandray zava-mahadomelina tsy hay hoe aiza ho aiza, tsy hita hoe aiza. Izay izany ny zavatra anankiray misy. Dia raha izay moa zavatra anankiray misy dia tsy misy afa-tsy ny fihazahanao manatona azy, manampitamby azy, ataovy izay hiverenana eo aminao sy hitondrana ho azy any amin'ny dokotera satria tena efa mahalasa aretina tokoa izany zavatra mahazo azy izany. Mety mbola isy ihany koa no hoe tsy hitanao ilay toerana misy azy hoe aiza izy ny matory, aiza izy ny mipetraka. Fa hitanao tsindraindray izy amin'ireny fivorim-pianakaviana, mety hitanao any am-piangonana, mety mbola mandeha mianatra ihany, fa tsy fantatrao mihitsy hoe aiza no mipetraka rehefa amin'ny alina. Rehefa izay indray koa ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy dia tsy misy afa-tsy ny fanatonanao, fanambatambazanao ary tena mahantra azy. Mety tsy vita vetivety io
satria matolaika izy manana an'izany zavatra nefa tena misy ratra ao anatiny ao, ary le ratra ao anatiny ao ny lasa blokazy ny fitenenana mahatonga anareo mianaka tsy ho mety ho tafaresaka intsony, mahatonga anareo tena hoe tapaka tanteraka lay fifandraisana. Dia tsy misy koa za koa zany hoe tena manoro hoe tsy misy tsy vitan'ny atao hoe vavaka. Ilayntsika koa hery avy amin'Andriamanitra, hery mitenerin'Andriamanitra mba hanampy antsika, mba hahatonga antsika tokoa tena hoe afaka mifandray amin'ireny zanantsika ireny. Fa ndoko inge antsika hijery zavatra anankiray mety misy koa miantso ilay zanaka, miresaka ilay zanaka, fa tsy fantatra hoe aizany misy azy. Zany koa zao zavatra anankiray misy tena miantso anao izy, ndefa sy vola vidiano kahe alefa sy neokolaziko, fa izy tsy hitanao, tsy miresaka aminao. Tena tantarana izy zany. Na dia miresaka amin'ny telefônina ary izy dia tsy mety aseho ny tarehany. Ohatra mba miresaka amin'ireny WhatsApp na amin'ny Messenger ireny, tsy mety aseho ny tarehany. Fa rehefa manoratra izy dia manoratra, tsy mety hiteny aminao izy. Raha izany tokoa zany na zavatra misy indray dia jereo fa sao dia misy zavatra maharary azy. Matetika nandray zava-mahadomelina izy mahatonga an'izany zavatra any, dia izao tsy tiany miresaka aminao, tsy tiany ho hitanao izay mety ho karazana masony, izay mety zavatra eny amin'ny eny, fa izy dia ataony fantany tsara hoe mbola misy izy, mbola velona izy, mbola miaina izy. Rehefa izay aloha ny zavatra misy dia efa tena zava-dehibe izany, satria tena tsy zavatra maharary ohatran'ny fomba fiteny hoe tsy ray faty tsy ray velona. Izany hoe tsy haina maty na velona, fa eto izany izy dia velona fa tsy hitanao, tsy mifandray aminao, ary mbola ianao indray ary no angatahany zavatra. Dia izay zavatra mahasoa azy omena azy, ohatra hoe na zavatra mahasoa azy, mianatra izy dia arao tsara, aiza ianao ilay mianatra, aiza ianao ilay mianatra, izany mandohan'ilay kolazonao. Dia raha miteny izy ary amin'ny anary dia mandehana makany, dia mezah mba mijery hoe iza mba tena namany, iza mba olona akaiky azy ao amin'ny toeram-pianarana izay lazainy fianarana io, dia atao izay mba hifandraisanao amin'ny olona io mba azahoanao mamerina indray ny fifandraisanareo. Ny zavatra mety misy koa dia izao tsy mianatra izy fa mandainga aminao, dia aza dia ampanarana-po loatra izy hoe efa te hahita azy ianao dia alefanao foana ilay vola, nefa sanatrian'izany tsy vola andeha ianarana akory fa mbola handraisany zavatra hafa vao may ianao mamotika azy. Tena mamotika ny fiainana ianao raha ohatra ka hoe io indray alefanao ilay vola. Fa na zanona tsy izany miteny amintsika foana hoe na dia ho aza ireny hoe fialan'ireny zanantsika ireny ao an-tokantranontsika, misy foana ny olona manodidina antsika tsy maintsy mba akaiky azy. Mety izy izany, mety ray, mety roa, mety ho izany hoe tena tsisy mihitsy, jereo fa tsy maintsy misy foana. Manana olona foana izy tia mba olona atokisany afaka mba hizarany ireny olana ireny. Zava-dehibe aminao ray aman-dreny ny mifandray amin'ireny ankizy ireny, amin'ireny olona izay manodidina azy ireny, mba ahazoanareo mamerina aminao indray ny fifandraisana. Fa eto tena mitody emika amin'ny ankizy izay mety mandray izao fampianarana izao fandaharana izao. Mety hitofoka tamin'ny ray aman-dreninao tokoa ianao dia lasany amin'ny toeran-kafa ary tsy te herika ny ray aman-dreninao. Mety manana ny rariny ianao satria mety nanao izay tsy nety ny ray aman-dreninao, tsy naintaizanao araky ny feritretanao. Izao zavatra iray teneniko anao fotoana tena mety izao tsika sendrasendra, tena mba hiverenanao indray any amin'ireo ray aman-dreninao ireo. Ianao mantsy tsy safidinao ireo ray aman-dreninao ireo, fa andaminan'Andriamanitra mihitsy hoe ireo no natao hiteraka anao, ireo no natao hikarakaranao. Iny mety tena manana fahalemena izy, fa tsy misy tsy vitan'ny fampiresahana. Fa mety mahatonga anao koa hoe tsy te hiverina ny tokantrano ray aman-dreninao dia noho ny amin'ny ditra izay nataonao, na tsy ary nanao tsy nety ianao dia matahotra no voalatsalatsa, matahotra no bedy. Eo amin'ny fiainana tsy maintsy misy izany atao hoe famaizana sy fibedesana izany. Tsisy olona tsy bedy izany teo amin'ny fiainana. Raha misy olona izany no tena za tsy mbola nisy ny bedy azany, dia tadidio tsara fa tsy dia normal izy izany, hafahafa, fa tsy maintsy misy izany eo amin'ny fiainana. Anisan'ny fomba anankiray azontsika manam-pahendrena
azaontsika mahita ny lalam-pombana antsika ny fananarana ny famaizana noho izany a mandehana miverina ary zava-dehibe raha ianao tokoa ny tonga dia miverina any amin'ny ray aman-dreninao manoloana izay mety hoditrana ataonao ka natonga anao ny ala atao anatin'ny tokantrano ray aman-dreninao fa ho anao ray aman-dreny kosa tena mety ditra ny alan'ilay zaza atao anatin'ny tokantrano ary matahotra araka ilay teniko teo izy hiverinao fa rehefa mba miverinao anatin'ny tokantrano izy dia mba manana fomba fijery miabo ary dia tsy misy izay tsy diso fa zava-dehibe dia ny hoe fifanitsiny sy fifamelan-keloka. Izay indray ny fandaharantsika tamin'ity androny ity ary raha pititsika dia amitina izay voalaza nandritra n'izay herinandro izay fa dia mametraka ny veloma mandram-piona indray nananteny izay fa nahalinanao ny fandaharana tamin'ity androny ity ary dia misaotra ny donitsika izay niaraka amintsika tetsy amin'ny lafin'ny teknika mametraka ny veloma mandram-piona mirary sondrina indray. Tokantrano mikorotana vady maditra zanaka sarotra dezaina arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina andraisanao torohevitra vahaolana Iarahana amin'ny ekipany club Jejoo Pasteur Dyna.